Tsy nandrenesam-peo ny amin'ny resaka politika androany ny filohan'ny teteza mity taorian'ny nandraisany ireo mpilalao rugby zandrina sy ny bolista zandrina izay atrika ny lalao iraisam-pirenena fa na izany tsy izany dia teo no nahafantarana fa hanao fanambarana goavana momba ny raharaham-pirenena ny filohan'ny teteza mity Rahampitso ka toy izao no nambarana tamin'izany. Ankehitriny efa nanana ny hevitra ny joro koa hatram'izay ary tsara angambany ary nolazaiko dia Rahampitso hanao fanambarana ofisialy ho an'ny vahoaka malagasy ny tenako mba ahafahako maneho ny hevitra ny lalana tokony izorana manoloana an'izao toejara misy eto amin'ny firenena izao.